zay ny amin'iny fa lehibe ny tanàna hatrany amin'ny 700 isa tano any no novorin'ny filohan'ny antoko MTS Andriamatoro Loratsiraka ka nampahafantariny ilay programa antsoina hoe RIR tsy mbola nanamafy ny filatsako fidinina tsy amin'ny fividianana filoham-pirenena Andriamatoro Loratsiraka na dia efa nandrasany maro ben'ny tanàna 700 mahery no tonga namaly ny antso ny filoha nasionaly ny antoko MTS Roland Ratsiraka Androany teny Ambomanambola nandritra io fiaonan'io no nentiny ity ben'ny tanàna ny Tomasina teo aloha ary ihany koa ministry ny asa vaveny teo aloha ity nanazavana ny fandaranasa izay voarakitra ao anatin'ilay antsoina hoe RIR ity fandaranasa ity dia natao indrindra mba hampandrosoana ireo commune ao anaty ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny famantsim-bola izay omeny ny fanjakana ihany mety azahoana hatrany amin'ny $100 amatsina ny commune hoy ny fanazavana nentin'ny Roland Ratsiraka Androany raha ohatra ka atao tsara tantana ny volam-panjakana. Programa izay entinay ato amin'ny Malagasy tonga saina momba ny programa hoe rindra iaviany raitra ho an'ny Madagasikara Androany zany rindra iaviany raitra ho an'ny commune rurale. Inona moa izy io averina amin'ny ny asin'ny commune satria ankehitriny dia atao ankilabony commune tsy karakaraina fa ohatra ny fotsiny atao zay azahoany antoko be ny commune ny voafidy betsaka amin'ny commune kanefa tsy karakaraina. Ohatra zavatra lehibe anatin'ilay izy ihany koa dia ny famantsim-bola avy aty amin'ny fanjakana fohy be ohatra ny profoko amin'izareo teo fa afaka mahazo $100 million tsika ho an'ny commune rehetra isan-taona ho an'ny commune. Profoko tamin'izareo teo ihany koa resilatra zareo satria tonga dia efa nanao resaka politika nefa tsy politika ny tonga avy anety fa resaka teknika dia resilatra zareo fa ankehitriny dia fatatsika fa misy vola makany amin'ny commune izay atao hoe CLD zay iny vola iny zany makany amin'ny district tantanany sombavambahoaka dia miady zareo amin'ny sombavambahoaka satria ilay sombavambahoaka zany fa vao tsy momba ny lehibe ny tanàna dia tsy mahazo famantsim-bola lehibe ny tanàna vita zany ho raha nantanina kosa izy mikasika ny firotsahana fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy dia mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy izany ny tenany amin'ny fionany amin'ny ponina eto Andrenivohitra eny Antsonjombe amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao no mety hafantarana ny mikasika izay. Hitantsika eo amin'ny 19 août fa tsika izao aloha miena ary miona amin'olona hitanao fa maro be ny teny teo hoe zay maniranao ilatsiko fidiana zay maniranao ilatsiko fidiana misy ihany koa olona tsy tonga eto satria fatatsika fa ny ataontsika politika sakatsakana io efa lozan'ny toetrandro io mbola miasa ankehitriny dia nisy chef de région tonga eto ao dia nefany misy chef de région any tonga dia nanakana ny maire ny rehetra hoe tsisy mahazo mandeha any ny maire fa andehafasana biankona reo raha mandeha any efa lozan'ny toetrandro zany teknika zany aveloany olona rehetra ny candidat rehetra io te iona amina ben'ny tanàna sy miona amin'ny ben'ny tanàna izy zony ben'ny tanàna miena ny programme anasa zay sahaza anazy tsiraray fa zako ny teny zao dia nanana traike fa lany mandata amin'ny maha ben'ny tanàna fa zadiny fa ndery milatsiko fidiana sasana roa dia fa ben'ny tanàna izy fa heritaona montsy dia tonga dia mivadika filoham-pirenena na nandray ankery ny fitondrana zany hoe tsy nanana traikefa eo amin'ny fitantanana ny tanàna mandritra ny fotoana maharitra. Ny antoko MTS dia efa nilaza fa handray anjara feno amin'ny fifidianana ho avy io fa miandry ny fanambarana ataon'ny antoko amin'ny fionana amin'ny ponina eto Antananarivo no ahafahana mamaritra amin'ny fomba ofisialy izay ho kandida ho an'ny antoko malagasy tonga saina.